fandaharan'izao fanomeravantsika rehetra amin'ny fanahitra tsarana ny fetin'ireny androanika dia miaraba ampitiavana amin'ny fotenina feno fitiavana ary ahoana re zany hoe tena avec beaucoup d'attention et d'amour, de sympathie et accompagné par des prières. Ny vavaka manko no mampiova ny zavatra ary ny zavatra ny ty fandaharantsika ty dia apetrakitsika foana eo ampelantanan'Andriamanitra na inona mitranga na inona mitony ka dia miaraba anareo reny mpanaraka n'ity fandaharan'ity ary eny tarito ihany koa reny hafa satria ny tena tsapako zany de zao ny reny izay malalana eo anatin'ny aty vilany no tena manaraka maro ary tena miasa saina mihitsy amin'ny raharaham-pirenena fa miala tsiny ary tena miala fondro amin'ny tovolahy maromaro na ny lehilahy maromaro raha miteny an'izany satria rehefa mivoaka ny misy statistika moa zany avoakan'ny Facebook na avoakan'ny YouTube rehefa ohatran'io dia ny vehivavy no tena betsaka mpanaraka an'ity fandaharako ity. Vehivavy manomboka eo amin'ny 2 amby 20 taona ka hatrany amin'ny 7 amby 70 taona. Tena majorité absolue na majoritaire absolue zareo mahatratra hatrany amin'ny 65-70%. 70 isan-jato ny mpanaraka anahy dia vehivavy ary tena ao anatin'ny tokantrano avokoa. Ny ankabeazan'izy ireo dia presque 55% dia mipetraka ivelan'ny Madagasikara avokoa. Hitanareo amin'izany tena hoe tena ny fitiavan'ny malagasy vehivavy tanindrazana ny raha ny fandraisan'ny maro zany atao hoe olona mipetraka aty an-dafy zany dia matetika manana asa, matetika manana maizy azy. Tsy afenina aloha ny ankabeazan'ireo vehivavy ireo dia presque 100 isan-jato dia manana maizy azy daholo ary tsy afenina koa fa mbola vehivavy ihany koa no manapa-kevitra no mitarika hoe ary mandray anjara mihitsy raha vao misy fotsiny fitarainana eto amin'ity fandaharan'ity hoe raikitra indray ny rombo zao indray torian'ny olona indray tsika ohatran'izao tonga dia manampy ny vehivavy ary ny tena teneniko anareo fa angamba ny folo voalohany amin'io olona milatsaka manao fanampiana on va dire hoe volontaire io dia vehivavy. Eto antsika raha manaraka dia tonga dia hisao avy hatrany nefa ny vehivavy mibetsaka. Isika tovolahy, isika lehilahy dia variana any amin'ny rendrarendra. Variana any amin'ny zavatra tahaka ny teneniko tamin'le ranabaviko anankiray izay. Resaka tolona politika. Dia hoy zaho mantsi anazy ny problème anie ranabavako dia zao. Le olona hoa tsy mahafantatra akory fantana ny tanjona hoe arina andehanako, arino atongavako, ary tanjona iraisany io fa ny tena olana ary tena olana ngeda be ary zay zavandray tsy hovaovana nandritra ny firy taona ary zay zavandray no tena hoe ararotin'ny andradrendra satria mitavozavoza tsy mahatsara politika taony
Le zavatra atao de zao, tandrametaka. Tokony hipetraka ny fanontaniana ho aho hoe voalohany indrindra, alohan'ny anaovana zavatra anankiray, niza ho a mpanao politika, indrindrindrindra ka hoe mpanohatra, tsy mamenatra no miteny hoe anongana nitsy na hoe anala nitsy ny tanjona. Ny ankoatran'izay a accessoire na masturbation intellectuelle fotsiny. Fa rehefa fantatra hoe anongana nitsy no atao a, de ahoana am'izay le fahaiza manao amin'ny alalan'ny tsaika sy ny efa. Izay zavatra eo a tsy hitako ao anatin'le raharaha. Fa misy zavatra atao a tena fantatra ary tena convaincu a za fa tsy hitondra any amin'le fanonganana. Zay le olana ho atao ty, fa tsy tonga any amin'le izy ho le izy hoe tena ity hiteraka dinamika ohatran'izao matoa atao. Fa matetika eo ampanaovana an'izy de fa eseky. Ohatra fotsiny amin'ny communication a, misy ny communication mivoaka, raha misy olona ray na roa no manao commentaire ao anatin'ny 2 andro, tonga de fa hitan'ny olona hoe tsy mamely, tsy mipetraka le effet d'entraînement, tsy mipetraka le affect sy le empathie a. Donc zay zavatra zay tsy maintsy créena aloha ny empathie sy ny affect. Ahoana ny ahafahana micréer an'izay ho faudra qu'il y ait des professionnels en matière de communication. Comment ils vont agir, comment ils vont travailler? C'est par une feuille de route. Hoe ity ny programme tsy maintsy arahana ary manaraka an'io strictement koa le olona l'ancienne. Fa rehefa tsy manaraka an'io le olona nefa le professionnel miteny hoe ity no atao, de misy distorsion le izy zany, fanipaka be niany de maliny mazava ho azy raha tsy tonga any amin'ny tanjona tokony eritreretina ny zavatra atao. Ary ohatran'izay ilay resaka lehilahy sy vehivavy teneniko teo, raha misy be resaka amin'ny zavatra atao ary mahavita amin'ny tenin'ny vehivavy mihitsy hoe tsy hainao zany, resaka politika zany, resaka avolety zany. Tena teneniko anareo amaly a, tena meny ny vadiko sy avady dobatra. Tsy mampaninona ny tantara zany, meny sy avady dobatra. Satria nanoratra zany nanoratra hoe rehefa niresa-dehilahy nidirana vehivavy dia signe prémonitoire anao chute. Ovay ozy izy ka vehivavy mihitsy ny eo any le resana ozy izy. Atao vehivady fa azo atao vehivavy. Raha miteny an'io anao izy de vehivavy de ohatran'ny hoe zay vehivavy rehetra zany no voany zany. Vehivavy anankiray ve manao ny ataonao izy de zay rehetra no tafiditra ao anatin'izany any zany. S'il te plaît chérie, tsy négociable izy ny droit-nay, c'est notre droit. Je ne négocie pas. Pas de s'il te plaît. Fanina ihany raha koa malama. S'il te plaît moi chérie. Si je t'aime moi. Non. Ce n'est pas négociable aussi. Tena moa mandinika. Ana de novaiko, raha mahita anareo novaiko hoe vady. Inona no tiako tenenina zany? Tsy resaky ny lehilahy irery intsony, ary indrindrindrindra absent ao anaty débat. Tena absent ao anaty débat mihitsy ny lehilahy, mibandy zany
amin'ny resaka fitiavana firenena zany sy ny fitiavana ny hafa zany mba ho tonga any amin'ny fandrosoana. Miala tsiny miala ekipa, miala tsiny ry akama fa tena miala tsiny tanteraka. Fa tena ny vehivavy tena hoe tena non, rehefa mialany zay non zay de non. Ka eo no idirako am'le hoe zay zany aloha fisaorana ho anareo reny, ho anareo vehivavy mpanohana sady mpanaraka nyty fandarana ity. Bravo ary félicitation ho anareo manokana. Azafady misy zavatra modifie n'ity zavatra ity fa azafady tokoa misy diso ny visibilité publique zay. Mialatsiny gaga manko za tsisy mpanaraka le YouTube ay nataoko privé le izy. Dia eo no idirako am'le hoe fête des mères, tsy MERES fa MERS, zany hoe fetin'ny ranomasina. Misy teny malagasy zay hoe raha mitôlo zany hoe maika fa ranomasina, ranopotaka aza manonja. De zay de en plus koa coïncidence mifandray am'le hoe tany nosy be sy ny zavatra mitranga zany. Zao aloha iaraba ny ray aman-dreniko koa. Za moa zany de maro reny anankefatra zany raha ny tena marina ny reniko, fa ny anankiray no genetika, anankidimy ambakin'ny rafozana. Ka de miaraba anareo reny zany, miaraba anareo neny any a Sabotsinamehana, miaraba neny any a Majunga, oui miaraba neny any Majunga, ary miaraba ny dada ihany koa anniversaire-ny. Hitanareo fa na fotoana anaovako an'izany raha eto amin'ny Manararotra an'le izy. Miaraba ny dada ihany koa tamin'ny anniversaire-ny dada tamin'ny larobia sa alakamisy, afaka mba ambadiky ny moaly, ambadiky ny faky-moaly, miaraba antsika rehetra, miaraba anareo ho tratrin'ny tsingeringerina angamba filazana zany, ary ateza hita zafiafina zafi-paladia ny tompony hoe ombinareo amin'ny zavatra ataonareo. Bon anniversaire ianao dada, efa ho avy fa tsy ho ela e, raha zay ny ilazana azy. Ary mirary fahasalamana ho anao koa satria tena ilaina ianao eo amin'ny fiarahamonina. Gros bisous à toutes les mamans Majunga, Antananarivo, à toutes les mamans, oui, any Madagasikara ihany koa anareo rehetra. Gros bisous daholo nareo. Gros bisous neny, satria neny daholo ny fiantsoako anareo. Zay. De eo any idirako am'le fête des mères, raha mipotaka aza manonja ka maika fa ranomasina. Misy zavatra tantaraiko aminareo zany ary tokony ho fantatrareo hoe maninona moa andramatoa Andry Rajoelina no ohatran'iny. Izy de lahatokana izy, ary io mokin-dohany io ny azy ny tena mitondra azy. Satria ny olona tena hoe tena miaro azy foana rehefa misy excès ataony. Izy zany de zaza hoe tsy naditra izy fa ny mivanga-bao sy ny fianarana, iny no nampaditra azy satria tsy nanao izy. Ary efa fantany lalana andanany fa business, fangafangatanana, ohatran'io. De rehefa misy zavatra dia
Ka tokony be izy de arovany reniny. Ary ny mamany iny tena miaro azy amy zavatra rehetra mitranga ao anatin'ny fianakaviana. Tena arovany ohatrany hoe miaro volamena ary tsy diso mihitsy zany Andry Rajoelina zany amin'io ramatoa io. Zaho zay mahatonga an'izy hoe fête des mères. Tokony ho trapanao ry ramatoa zany no sady resia amin'ny mamany Andry. Tokony ho trapanao hoe tsy raharaha tokantranonareo intsony ny zavatra mitranga eo amin'ny firenena am'izao fotoana izao. Satria ny zavatra hitranga de zao. Marina aloha e, ary tsy afenina fa tena tafiditra ao anatin'ny tena hoe fiadanana tsy hitanao nareo menakavy, ary mbola tsy niainanareo hatramin'izay ny fiadanana iainanareo am'izao fotoana izao. Anika sarotra aminareo ny teny hoe Andry aok'izay. Tena tsapako lay indrindra ianao reniny Andriamatoa Andry Rajoelina. Inona moa ty retiretiny colonel? Tsy mitondra lavitra sady tsy malasa lavitra. Inona moa ty asan'ny voahirana? Tsy tonga lavitra isaky ny indray minitra de any Israela anahirana ihany ny eritreritra ny hampirehan'izany. Kanefa na izany na tsy zany, rehefa mitazana ny olona lavitra hoe mivavaka reto olona reto. Ary napagaga hoe inonareo menakavy zany miracle pozitiva zany. Tafalatsaka ao anatin'ny fivavahana ary ino ty izy teo? Manana vondrom-bavaka zay feno an'ireto courtisan na ireto atao hoe piso lelaka manodidina anareo. Mamany Andry, tena sahako miteny anao fa ho avy ny andro nianareo mateza tompoko, ho avy ny andro anenina tongotra aman-tanana ianao, anenina tongotra aman-tanana ianao, mino amarimarina anao am'zany hoe tsy nahateny ny zanakao lahy. Tsy maintsy misy ianao ao anatin'ny miaina raha tena iainanao marina ny tenin'Andriamanitra, raha tena hoe tena ao anatin'ny soratra masina tsara sy ny tenin'Andriamanitra ary ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao ny tena iainanao tokoa. Ohatran'ny sarotra roneny ohatran'ny tsy mampino, ohatran'ny serangy fampatoriana le fivavahana nitondranao azy, ohatran'ny te hizesitra nareo menakavy hoe zay mpivavaka ao anatin'le filma. Satria zao milazako azy, raha tena ao anatin'le vavaka tokoa nareo sy le hoe fanompona an'Andriamanitra, tsy vitan'ny teny miafina any ambadika any hoe sanatrian'izany zany afaka 3 volana na 2 volana na 4 bolana no hiteny hoe zay nefa niteny anazy tato antrano e, hoe ajanony io. Ary nareo vao miteny an'izany mba teneny publiquement hoe monsieur le président. Mahantra loatra le vahoaka, tsy zakanao intsony le firenena.
Tsy vita amin'ny bling ty zavatra ty. Tsy raha miaraka midady visy ianao ery ananiny ery de midika fa résolu ny problème am Madagasikara. Tsy raha madio fitafy ianao, madio lamba ianao de miova akanjo isaky miseho vahoaka de résolu ny problème am Madagasikara. Tsy hoe isaky misy tonga ao tokantranonao de dikafanena ianao hoe sambatra ty ndreky, zanaky ndreky de président, de faly ery ianao de dedaka. Tsy mba fantatra ihany hoe mba tadidy ihany nareo hoe ahoana moa nareo. Mialatsigny no miteny an'izany a, fa tsy maintsy mitodika any aminao le basy ny farany hoe le basy vava zany. Mitodika any aminao hoe inona moa zany no tena rôle amy mahareny anao ty. Raha hatram'izay ianao tsy nateny an'ity zanakao ty hoe mianara ianao anaka, fianarana ihany no mahatafita. Zao izy no ianao zaza tsy mianatra no zaza tsy nianatra tsy nahita fianarana no ianao no lasa mitondra ery amy lohan'ny firenena ery. Zava-doza le ny zavatra omenao an'le malagasy. Ary ianao reniny mihitsy ny tompon'andraikitra voalohany am'izany hoe naninona raha narahana akaiky ty zaza ty, narahana maso momba amin'ny fianarana. Au moins mba manam-pahaizana izy mitondra ny firenena io, fa tsy lozanao ny lokana anao rami isan'andro isan'andro. Ka nanotaizany zanakao ara tsy voaraka ao intsony. Mokin-dohany ihany nataony, ahoana ny fomba itenenanao azy am'izao fotoan'izao intsony, taloha ary ianao. Misy ditrany afeninao, tsy afaky ny hiteny azy intsony ianao. Satria efa président izy. Zany hoe raha atao zany analyse tsotra fotsiny par lozika hoe iza zany nanapozona an'ity malagasy ty, ianao. Ianao reniny satria raha misy tompon'andraikitra voalohany tokony hiteny azy hoe ajanona io de ianao. Za indray andray any teny an'izany teto. Olona telo no afaka miteny amiko hoe ajanona io zavatra ataonao io. De le zobavika anankiray vao maty Ranisy Denisy zay ka mandray volana de ny ray aman-dreniko any Majunga. Fa reo jamais reo ny teny hoe ajanona fa tsy mety zao zavatra ataonao zao. Le tsy tonomboko satria mbola any misy olona ray zay moa zany nakaiky any. Tena drame amin'iny ao izy mety vocation enazy io. De raha vao tsy manao an'io izy de marary. Marary ny fony satria tsy voapitany ary teny zay le izy. Rehefa misy zavatra tonga ao anatin'ny saiko ao, tiako zaraina ka fantatro fa mahasoa ny vahoaka ka tsy afaka manao aho. Tena tsy à l'aise aho reto. Tena tsy à l'aise aho. De manontany tena hoe za tsy miaino anatin'ny vavaka 24 heures sur 24 zany a, hoe 48 sur 48. Za manompo an'Andriamanitra, mitenin'Andriamanitra, miezaka miaina azy sy hampiasa azy amy mpiarabelona. Fa iretsany tena isa minitra e. Baiboly lanjaina foana zany isaky ny ana de ny ana fihetsiketsehana be. Raha tena ao anatin'izany ianao ary tena mena an'izany atao ao anatin'ny planetany zay raha tsy anintsy aninony tony, mahatsapa hoe tsy mety. Tsy mety ty zavatra ty ry zandra.
Mialahiala fa efa tsy zaka lalana tsy ampy roapolo, tsy ampy 5 amby 20, tsy ampy 30, tsy ampy 70 kilometatra ve vitanao? De ohatrany hoe ianao no tena kadada amy tanàna. Zay nge le hoe maika fa ranomasina. Raha mipotaka aza manonja. Amy tany mandroso 5 kilometatra isan'andro ny lalana vita. Ko raha izany nataony Emmanuel Macron angamba tsisy marina mafy raha afaky nipetrako amin'ny Elysée koa izy fa isa-minitra izy eny ambonin'ny kianja. Mba mieritsereta leroa. Tena hoe tena ampidirina ambany de ambany, tena ambany de ambany mihitsy. Lasa reto olona dalivisy. Tsy manana dalivisy ah. Rizade, qu'est-ce que ça a à voir avec le firenena? Mba isin'le buzz fotsiny zany hoe io ary misaotra ny dalivisy rizady aloha. Mba ohatran'ny hoe manalanala an'le fafambaran'le eo. Fa le riny le taux de popularité nefa tsy mamely mihitsy e. Tsy afaky miseho vahoaka raha tsy misy artiste. Ombaiko manana ny tenin'ny ngiasiteny Randrianasolon'ny haiko hoe zao ary e. Ameo fahafahany zay hidiny eo amin'ny 13 mai hitanao. Ary tena tsahako ny manao pari aminareo. Fa omeo fahafahany vahoaka io hidiny eo amin'ny 13 mai. Fa feno hatrany anosy io. Feno hatrany anosy io. Hatrany amin'ny valavana ambomanariny iny feno. Samy garantirany zany a. Io omeo fahafahany vahoaka io any Tamatavy. Vita pakita ireny. Meo fahafahany. Ka zay nataoko hoe ianao ramatoa mieritreritra ianao. Fa tena hoe tena sarotra miala am'le fiainana. Marina aloha fa misy teny malagasy koa hoe mora ny mampiadana. Mora. De zavatra tsinona mbola tsy niainanareo aza ny atao hoe fiadanana. Galabinao anatin'ny vola tsy hita isay. Ary marina zany. Tsy mbo zatra hoe mahay mionona am'izay tokony omen'Andriamanitra nareo. Tokony efa ozy nareo hoe ampy zay dadako moa tsy tipaka koa. Manahirana le izy. Na ny rainy tsy mahavita miteny ny zanany lahy tokana. Ny reniny miraitsim-bakombabeny ihany amin'ny zavatra ataon'ny tovolahy ary ny tovolahy iny tsy diso mihitsy. De c'est le Pyrénées qui ont pâti et qui périt avec le vahoaka. De olona azo tsy tsara olona zany. Folona azo eritreretina azo atokisana ve? Ny olona mamono fanahy fotsiny mijery amin'reto vahoaka mitanatana vava. Mijery an'ity fahantrana. Azo atokisanao anatin'ny vavaka ve zany? Ohatrany sarotra ihany. Sarotra ihany. Zany hoe ianao zany tonga eo anao satria fantatrao fa atao amin'reto olona reto no mety lakile ny fiainanao. De aleonao mitakisikisina amin'eo. Fandraindray amin'eo. Fa sao dia hitondra fahasoavana ihany koa ho anao. Ary aza miteniteny foana hoe fahasoavana avy amin'Andriamanitra le izy. Fa fahasoavana avy amin'ny fandehany. Fa le vadiny ve tsy afaka miteny azy mihitsy. Efa tratran'ny tamin'ny adalany iny le mandeha madame Mialy. Tsy afaka miteny azy intsony. Ary tena teneniko anareo fa dictateur kely mandehandeha iny. I Andry Rajoelina.
dictature kely mandehandeha iny. Tsy mataty adihevitra no tsy mataty kritika, tsy azo tenenina. Ohatrany hoe tsisy olona fantatra zany eto ambonin'ny tany ary tsisy olona afaka hiteny any Andriamatoa iandrona jereo. Jereo tsara ny adihevitra ny fanaovany tamin'ny siteny tamin'ny présidentielle. De jereo tsara fa rombotra izy tamin'iny. Tsara jerenareo ny amin'iny. Hifanao velomontsika satria zay 30 minitra zay mba nangatahako tamin'ny vady aman-janako, satria mba anjaran'ny dada manao raharaha zany, nefa dada tsy maintsy manao an'izao zavatra fa raha tsy manao an'izay izy araky ny tenin'ny vadiko hoe tsy alezy izy raha tsy ataony zao. Ilongilongy eran-trano izy fa aleo izy alohanao de mandefotra kely tsika. Misaotra betsaka chérie, bonne fête maman. Manamora je t'aime ho an'ny vadiko zay, ary vady andefonandroko tsika indrindra ary ilay zanako vavy. Veloma mahafinaritra, samby ho tahin'Andriamanitra tsika menaka.